misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahalomerabantsika tsirairay avindray tonga eto mifandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alarobia ity. Saotra n'Andriamanitra manjakarivo isika noho ny fahasoavany sy ny famonjam-pony ary ny fitahiny amintsika. Alohan'ny hidirantsika ny amin'izany lesona izany ary dia vavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra atolotra ianao ny dera ny laza ny aja sy ny voninahitra. Saotra anao izay satria avy aminao ny fitahiana rehetra, avy aminao ny hery rehetra. Ary mankasitraka amin'izany izay satria raha mbola eto izay anio dia noho ny fitiavanao. Metezinao hiasa eo amin'ny fiainana tsirairay avy ka ny kivy any ampaherezo ny very fanantenana ambileo ny fahamarinanao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe vato sy fehizoro sarobidy. Tsy ho fanoheran'io ihany no anehoany soratra masina ny Kristy ho vato lampy. I Paoly dia maneho an'i Jesosy tahaka ny vato lampy izay nanome rano ny zanak'Israely mba hanalana ny etaetan'izy ireo. Kanto tokoa izany sary anohatra izany ao amin'ny Korintiana 1:10 izy io. Raha tany anefitra ny Israelita dia nanome baiko mba hikapoka ny vato lampy Mosesy ary nikoriana avy amin'izany ny rano. Nokapohina ho antsika ho izay Jesosy ary vokatra izany dia azontsika rehetra atao ny misotra amin'ny rano velona izay omeny. Taty aoriana ary rehefa nangetaeta mafy indray ireo vahoakan'Andriamanitra dia nasain'Andriamanitra ny teny tamin'ny vato lampy Mosesy. Tsy izany nataony fa nokapohiny indroa ilay vato lampy. Asa naneho tsy fankatoavana izay nanakana ny fidirana ao Kanana izany. Izany sary anohatra izany dia natao mba hampitana amintsika fa azontsika atao ny mangataka amin'ny finoana dia ataony Kristy izany satria efa nikapohana izy. Rehefa nanao ny fanoharana momba ny mpiasa ny tanim-boaloboka Jesosy dia nilaza ny tenany ho vato ny lavon'ny mpanao trano. Jesosy no vato fehizoro izay tokony hanorenantsika ny fiainantsika. Na isika mianjera ao amin'ilay vato lampy ka mampihetry ny tenantsika amin'ny fibebahana, na ilay vato lampy no hianjera amintsika. Izao no nambaran'ny Charles Spurgeon amin'ny mpitoro teny fatan-daza tamin'ny taona 1800 manao hoe mety hipaokanao ka hitondranao hatreo amin'ny vato lampy fahagola hozy izy ny onja ny fakapanahy mba hifikiranao mafy eo aminy mihoatra noho izay fa nataonao hatramin'izay. Mety ho fitafiana miafina ny fizany toetra izay ahatonga antsika hifikitra bebe kokoa amin'ny Kristy. Tsy mamela antsika ho paohan'ny tafio-drivotra akory Jesosy. Manasa antsika izy hampiorina ny tranontsika amin'ny vato lampy. Ny andro tsirairay dia fotoana fanararoatra vaovao ahafahantsika ihany koa manorina trano eo ambonin'ny vato lampy na hanao fanorenana tsy tena izy eo ambony fasika. Toy ny fametrarana biriky anankiray eo amin'ny trano ny fanapa-kevitra tsirairay izay raisintsika. Ary izao rehefa miaino ny fampianaran'i Jesosy sy mankatony toro-lalana ianao dia manorina fanorenana mafy izay tsy azo ny tafio-drivotra paohana. Rehefa mamely ny tafiotra dia diso aoriana loatra ny fanorenana fototra mafy aoriana fa izao ankehitriny izao no tsy maintsy hanaovantsika an'izany mba hampamafy orina
ny finoantsika. Amen. Irenay tsara n'izan-danitra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany aoka izay tombo mahafiorina aminao ka ninonina zavatra misy amin'ny fiainanay dia tianay mba hovanao mba ho tombontsoanay ahatonga anay hifikitra aminao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.